De faly miarahaba ny salta 15L indray zany amin'ity herinandro vaovao ity tamin'ny herinandro lasa dia tsy afaka nandefa an'ilay fampianarana mifanandrify amin'izany noho ny antony ara-potoana izay ialana tsiny amintsika rehetra zany fa manomboka amin'ity herinandro ity dia mampanantena zany fa hisy kory foana amin'izay ho tonga amintsika. Misy fanamariana kely ataoko alohan'ny tena hanombohantsika. Mety misy gaga ngamba ianareo hoe maninona moa no atao amin'ny alalan'ny Facebook ilay izy, ny fametrahana fanontaniana zany satria efa niteny aho hoe ao amin'ny Facebook zany no ametrahako ahafahanareo mametraka fanontaniana ary dia mamaly an'ilay izy. Ny antony satria ny Facebook zany zao no hitako fomba tsotra indrindra sady mora indrindra azonareo rehetra atao ny mahita ny message ny sisa sy ny sisa. Ny Skype no eritreretintsika tamin'ny voalohany kanefa amin'izao dia hita fa tsy mety ilay izy, impossible ny hisy Skype zany. Fa eo amin'ny Facebook na amin'ireny telefônina ireny fotsiny aza dia efa afaka mahazo ny lesona anareo zany, mahazo ny hafatra mipetraka ao amin'ilay Facebook izay no mahatonga ny Facebook zany no tena hitako hoe tena pratika sady mora no azony rehetra ho atao ampiasaina. Ny anaovana azy dia mana groupe Facebook sika zany, dia io groupe io no hidiranareo, tsy voatery nareo rehetra no hiditra ao fa ny chef de classe dia ny chef de classe na izay afaka mametraka azy amin'ny Facebook no mametraka an'ilay fanontaniana dia ho valiako ilay izy. Ny antony mahamora an'izay satria ny Facebook zany amin'ny alalan'ny Facebook dia misokatra ho an'ny olona rehetra, ho anareo rehetra. Groupe fermé izy io tsy misy mahita mihitsy afa-tsy nareo salta 15L izay tafiditra ao anatiny ihany, ka aza misalasala, aza matahotra fa io zany ny fomba ahafahantsika mifandray. Ny mety misy aminareo miteny hoe Facebook zany tsy tsara zany, tsy mendrika, atsika zany ny manao an'izany. Kanefa tadidio fa ny zavatra rehetra dia misy lafiratsiny daholo, misy lafitsarany daholo, dia ny lafitsarany no jerentsika amin'ny Facebook. Ahafahantsika mifandray, ahafahako mifampiresaka aminareo mpianatra amin'ny fomba mivantana ary ahafahanareo ihany koa zany mametraka fanontaniana amiko. Mety misy lafiratsiny tokoa ny Facebook fa avela ho any ny lafiratsiny fa ny lafitsara no jerentsika. Dia zaho moa fa miteny aminareo foana hoe aza mba manaiky zany ho tara zany mihitsy fa eo amin'ny fiainana dia miezaha foana mihazakazaka mandeha miaraka amin'ny olona rehetra. Ny Facebook zao ny fomba fifandraisana mora sady tsotra dia ampiasaintsika ilay izy. Aza mieritreritra nareo ka zay nge tsy manam-bola anaovana Facebook zao hoe manana internet ny salta amin'ny fotoana malalaka ahafahana manao zany dia afaka mitsorikana, soratana amin'ny taratasy ilay izy dia omena ny chef de classe na izay afaka mandefa azy ao amin'ilay groupe hebreo salta 15 dia ao zany nareo no mametraka an'ilay fanontaniana. Dia misaotra betsaka tompoko amin'ny fahendrenareo manaiky izany fandaminana zany satria izay aloha zao no hitako fa fomba mety ahafahantsika manatanteraka an'ilay fampianarana ampitain-davitra. Misaotra tompoko.